Arivany alatsinainy 17 Aogositra 2022 dia omenantsika roa ireo lohateny-baovao. Nisokatra androany tamin'ny fomba ofisialy any Durban, Afrika Atsimo, ny fihaonana tampony SADC andiany faha-7 any an-toerana mandray anjara ny filohan'ny fanavazana ny Repoblikan'i Madagasikara. Manatanteraka fihaonambe any Fianaratsoa, ireo professeur titulaire sy professeur des universités rehetra eto Madagasikara. Manamafy ny fepetra fisorohana ny amin'ny mety ho fidiran'ny valanaretina Ebola eto amintsika ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao manasa antsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohateny-baovao teo ny fihaonana tampony any vondrona SADC andiany faha-7 izay atao any Durban ny Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao nanomboka androany izy ity. Lohahevitra lehibe sy hodiniana ao anatin'izany ary adikevitra ny fanabeazam-bo ny toe-karena aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny indostria. Eo ihany koa ny fametrahana tontolo milamina sy mirindra eo amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'izay vondrona SADC izay. Tanjona mazava sy azo tratrarina avokoa ireo fanambina petraka ato anatin'ity andiany faha-7 amin'ny fihaonana tampony SADC ity izay mitovy tondrozotra amin'ny fandarana asa ho an'ny fanavaozana ny Madagasikara. Mazava ho azy fa any an-toerana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara any Durban any Afrika Atsimo ihany koa i Babi Stefana manangona ny vaovao. Tanjona kabe ny fihaonana tampony SADC andiany faha-7 ny ampatanjaka ny vondrona SADC eo amin'ny tontolo ara-toe-karena eto Afrika sy maneran-tany izay miorina amin'ny fifaninanana industrialy, ny fahafahamiatrika ny fiovan'ny toetrandro ary ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina amin'ireo firenena 12 mpikambana. Fanamby lehibe telo no ahafahana manatratra ny tanjona, ny ezaka amin'ny fanorenana fotodrafitrasa manainga ny fampandrosoana, ny fanomezana vahana ny seapambolena ary ny fanomezan-danja ireo harena kibon'ny tany stratégique mba hampiroborobo ny indostria. Ny adikevitra nandritra ity fihaonambe ity ireo dingana hanafainganana ny fampandrosoana ara-toe-karena ho an'ny faritra atsimon'ny Afrika. Anisan'izany ny fanarahana ireo fioronana ara-toe-karena maneran-tany sy eto Afrika ary eo anivon'ireo vondrom-pirenena hafa ary ihany koa ny fanitsiana ireo paikady hifanaraka amin'ireo vina mpampandrosoana sy tanjona ara-toe-karena ireo firenena tsirairay mpikambana. Tanjona ihany koa ny fanaovana tombana ny fandrosoana ny asa vita tamin'ny fampiarana ireo fehi-kevitra avy amin'ny fihaonana faha-12 natao tamin'ny volana Aogositra 2022 tany Antananarivo. Ny fanatsarana ny tontolo ho fampandehanana ny tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana eo anivon'ny SADC izay natao hanamorana ny famatsim-bola sy ny fanohanana ireo tetikasa sy fandaharana asa fampandrosoana ho an'ireo firenena mpikambana. Anisan'ny zava-dehibe ho an'ny vondrona ihany koa ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny fahafahamiatrika ny fiatraikan'ireo loza voajanahary mpahazo matetika ireo firenena aty atsimon'ny Afrika. Fanapahan-kevitra noraisina ny hanamafisana ny foiben'ny SADC momba ny mahaolona sy ny vonjy-taitra na ny choc. Ny fihaonana tampony toy izao no rafitra mpanapa-kevitra faratampony mamaritra ireo laharam-pahamehana stratégique ho an'ny SADC. Ny filohan'ny Repoblikan'ny Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa no filoha vaovao hitarika ity vondrona fampandrosoana aty atsimon'ny Afrika ity. Nosoritany nandritra ny lahateny fanokafana ny fihaonana tampony SADC andiany faha-7 ireo sorodalana lehibe hatrehana miaraka amin'ireo firenena 12 mpikambana. Notsindriny mafy ny siny fiarahamonina milamina sy mandry fahalemana izay fototra ny fampandrosoana. Ny fanabeazam-bo ny toe-karena amin'ny alalan'ny fanamorana ny fifandraisana ara-barotra, ny fampiroboroboana ny indostria, indrindra ny fanodinana ireo vokatra, hampisy sy lanjam-bidy kokoa sy hanome asa ho an'ny tanora. Hatao laharam-pahamehana ihany koa ny lafiny mahaolona sy ny sosialim-bahoaka, ny fahaleovantena ara-tsakafo, ny fahasalamana ho an'ny rehetra, fampianarana ary ny fanomezan-danja ny tanora. Nanao antso amin'ny rafitra ara-pahasalamana maneran-tany ny filoha Ramaphosa amin'ny hanampiana ny Repoblika Demokratika ny Congo hamongorana ny valanaretina Ebola izay mandripaka olona maro.
ankoatra izay dia nanentana ny mpitondra fanjakana mpikambana hanaja hatrany ny sata demokratika sy ny fifampiresahana anaty filaminana. Fa manohana ny zotra makany amin'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara ny SADC nahitana taratra ny fahombiazan'ny diplomasia malagasy ny fandraisana sy ny fanomezan-danja manokana ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ity fihaonana tampony SADC andiany fahaenina amby efapolo any Afrika Atsimo ity. Mbola Babi Stefana no hitondra izay resaka izay mahakasika ny diplomasia. Fandresena ara-diplomatika ho an'i Madagasikara ny fanomezana lanja manokana ny fandraisan'ny filohan'ny SADC sady filohan'ny Republikan'i Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa, ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara Randrianirina Mikael manatrika izao fihaonana tampony ny vondrana fampandrosoana ny faritra atsimon'ny Afrika na ny SADC eto Durban izao. Toy ny fandraisana ireo filoham-panjakana hafa nanotrona ity fotoan-dehibe ho an'ny faritra atsimon'ny Afrika ity dia noraisina manaraka ny arifenitra sy ny fanajana mifanaraka amin'izay ny kolonel Randrianirina Mikael ary nandray anjara feno tamin'ireo adihevitra sy fifandraisan-dahatra hampiroboroboana miaraka ny faritra misy antsika. Raha toka ny andro izay ho faneho-kevitra ny vondrana SADC momba ny zava-misy ao Madagasikara taorian'ny fiovam-pitantanana nanomboka ny 17 oktobra 2022 ny mpanara-baovao dia sary hafa mihitsy no hita sy naseho ny filohan'ny SADC teto Durban. Nahazo avaram-patana hatrany ny filohan'ny fanavaozana na teo amin'ny arifenitra na ireo dinika samihafa. Ohatra, ny kolonel Randrianirina Mikael no filoham-panjakana voalohany noraisiny ny filoha afrikanina tatsimo ny alahady teo. Na tsy nisy aza ny fanambarana ofisialy avy amin'ny vondrona na ihany koa ny faneho-kevitra mivantana avy amin'ireo firenena mpikambana dia hita taratra fa mandroso ary naombo ny diplomasia malagasy. Mahaleo tena ary manana ny fiandrianany Madagasikara saingy tsy afaka ilon'olom-poana satria antoka iray lehibe isiny ny fampandrosoana tena izy ny fifanerezerana amin'ny firenen-kafa indrindra amin'ireo vondrona azahoan'i Madagasikara tombotsoa ara-toekarena sy ara-barotra mafonja toy ny SADC. Amin'izao ora iresantsika izao moa dia anatin'ny lanonana fanokafana ny fihaonana tampon'ireo filoham-panjakana sy ny lehibe na gouvernemanta enina amby folo izay mandrafitra ity vondrona SADC ity ny any Durban amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany no anambarana ireo fehi-kevitra tapaka ka hoarahantsika ihany tao anatin'ny fampahalalam-baovao arakaraka ny fahatongavan'ny vaovao. Hiditra amin'ireo maresaka eto an-toeransika aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ny mikasika ilay tetikasa PA2 momba ny fanadiovana an'Antananarivo tombanana ho ny 7.20 isan-jaton'ny asa ao anatin'ity fandarana asa mirindra PA2 ity no vita amin'izao fotoana izao ny tsidika ny fizotran'ny asa tetsy Mahamasina ny tompona andraikitra niaraka tamin'ireo mpamatsy vola izay nahitana ny solotena avy amin'ny solombavambahoaka sady filohan'ny komity ny raharaham-bahiny eo anivon'ny antenimera frantsay izay manaramaso ihany koa ity fanadiovana n'Antananarivo ity niaraka tamin'ny PDS n'Antananarivo moa zany mazava ho azy ny andindiny zay hoentin'ny prisy karakotona andrasana sy Fenoran-Andriamalala. Asa goavana tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa mirindra momba ny fanadiovana ny tanànan'Antananarivo dingana faharoa na ny PA2 izay vatsy ny Agence Française de Développement sy ny vondrona Européenne ary ny fanjakana malagasy vola ity fanamboarana foto-drafitrasa fikoriana ny rano eto Mahamasina sy ny manodidina ity izay avoaka ao anatin'ny fariana Nosy. Efa andalam-pahavitana ny foto-drafitrasa ao anatin'ny dingana voalohany amin'ny asa miantso ny faharetan'ny mponina mandritra ny fanatanterahana izany asa izany ny filohan'ny delegaciona manokana tanànan'Antananarivo Andriamatoa Fenondralambomanana nandritra ny fitsidiana ny rana tamin'ny solombavambahoaka sady filohan'ny komity ny raharaham-bahiny ao amin'ny antenimera pirenena frantsay Bruno Fuchs.
Fiangaviana mba samy atsapa-tena hoe zao azy zao dia tondra tombontsoa ho antsika eto Antananarivo indrindrindrindra. Efa hitanareo ny olana sahady orana kely nandritra ny 2 andro tsika izay dia efa hitanareo sahady ny rano miangona eny toerana sasasasany eny fa inoko fa hitondra tombontsoa lehibe indrindra ho an'ny ety Mahamasina ity satria raha hitantsika ny rano teto nandritra isaky ny fahavaratra nandritra ny taona maro zay dia hito ny tena doborano fa hitanareo rehefa vita io dia inoko fa ho afaka tanteraka izay olana izay fa efa miezakezaka zareo zay ny angaviana zareo mba raha misy afaka hoaky somary akselerena kely ilay asa efa voadiniky fandraisana tambony latabatra tamin'izareo tompon'andraikitra manao ny asa moa zay. Et je suis un élu de la population. Voafidim-bahoaka isan-taona dia manao asa fandaina teko-bolam-panjakana izahay ka tonga eto Madagasikara mijery ny fomba nampiasana ny volam-bahoaka frantsay. Rehefa mahita ny fizotry ny asa eto mety miteraka fanelilena ho an'ny olona maro izany fa mahatsara ny rehetra ampiana ny tondra-drano ary ahafahany rehetra mivelona ara-dalàna. Ho hitantsika eo ny tombony ateraka izao asa izao. Faly aho mandray anjara amin'ity fitsidiana ity ny tanjona dia ny ampilamina ny vahoaka ary ahafahana manatsara ny fiain'izy. Et je viens voir en quoi aujourd'hui les travaux qui sont exercés vont permettre une meilleure qualité de vie dans les mois qui viennent pour la population de Madagascar. Mizara dingana valiny opération 2 ao anatiny tetikasa PIA 2 atombanana ony 7 isanjaton'ny asa no efa vita amin'izao fotoana izao. Opération 2 iarahantsika malala fa 4 volana nanaovana azy. Dikan'izay lay dingana valo ao anatiny dia atao izay atrarana azy na zay 4 volana izay. Tsy tokony nisy fanahina zany mimponina satria mandeha par tranche izay ilay hoe dingana valo teo ny tranche voalohany zany ny somary parakely ny antony dia satria mbola atao ny fanomanana ny rehetra hoe aiza no arina ny tany aiza no apetraka ny olona rehetra izay miala misaka eto dia somary fahatarana sady koa iny tena ouvrage faran'izay lehibe. Izany hoe raha miala eto tsika zao manomboka eo amin'io tranche 2 io dia lasa dalo cadre anankiray napetrakantsika any ny habeany 2 metatra ny sakany 2 metatra ny alaliny dia izay zany no batabataina mikisaka eo fa teto aloha teto mbola 9 metatra ny alavany. Izany hoe izay mahatonga anazy hoe elaelantsika teto fa rehefa mikisaka antsika dia tokony ho andeha tsara ireny fotoana tenena ireny. Ny tanjon'izao fitsidiana izao dia ny izara sy ny anombanana ny fandrosoan'ny asa vita amin'ireo asa andalam-panatanterahana. Teo ihany koa ny fijerena ny fanohanana ara-tsosialy tanterahan'ireo ONG misahana ireo mponina voakasiky ny tetikasa ary ny amaritana ny fivoarana amin'ny hoavy. Ny PIA 2 moa dia mikendry ny ampiena ny loza ateraky ny tondra-drano ary anatsarana ny fitantanana ny ranonorana sy ny rano maloto eto Antananarivo. Mifandraika amin'izay resaka fanadiovana n'Antananarivo izay ihany indrindra ireo lakan-drano hitantsika ho antsika teto Antananarivo moa zany mazava ho azy tato anatin'ny 2 andro izay dia nisy orana teto Antananarivo na dia anatin'ny andro ririnina aza isika amin'izao fotoana izao. Vao orana kelikely tao anatin'izay 2 andro izay dia efa hita sady ny fotaka sy ny rano maloto eto Antananarivo indrindra ny amin'ireo faritra iva araky ny fanadihadiana izay nataony namana Nandriana Razafindramaro izay mbola eo ampanaovana ny fikirakirana ny vaovao amin'izao fotoana izao arahantsika rehefa avy eo mikasika izay miaraka amin'ny fampahafantarana ny toetrandro ny antony sy izay orana ato anatin'ny vanim-potoana ririnina izay. Fa tsy azo tsintsiniavina fa manana ny maizy azy eto amin'ny firenena ireo profesora ny Université Nandrainjato ao Fianaratsoa no mandray ny fionana izay fanao isan-taona eo amin'ireo professeur titulaire sy ireo professeur des universités de Madagascar. Nanomboka androany ary aritra 3 andro izay fionan'izy ireo any Fianaratsoa izay. Ary Jonathan sy Angelo Randrianomanana televiziona malagasy any Fianaratsoa. Masotsivana sy dingana roa no jerena sy atao mba azahoana ny maripahaizana professeur des universités ka isan'izany ny lafiny traikefa. Ny professeur zany voalohany aloha misy ny atao hoe maripahaizana diplôme araka amin'ny voalazan'ny lalàna anisan'ny diplôme ambony indrindra ny HDR eto amintsika dia manomboka eo zany no
iny diplôme iny no azahoana azo lazaina hoe azo fidinana ho tafiditra ao anatin'ny professeur izay avoakan'ny lalam-panjakana zany mamoaka an'iny ho lasa professeur anao rehefa mahavaly ny fepetra sy araky ny sivana masivana petraky ny ministère aorinan'izay ho fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ary ny sehetry ny asa-panjakana dia misy ny rakibolana avoakan'ny akademia malagasy rakibolana malagasy amin'ny lafiny hahitao arakajy mirindra ny mpikaroka sy ny fikaroana dia natao mahakasika ny fiainam-bahoaka sy ny vahoaka ho ny ministry ny fampianarana mba rahatonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy io andro fanao isan-taonan'ny fikambanan'ny professeur titulaire sy ny professeur des universités de Madagascar. Fampidiniana iarahan'ny collectif izay ny ministère pia dia mampiakatra kalitao sy ny lentan'ny diplôma ety amin'ny anjery manontolo tosaka ohatran'ny anana ozy teny ny ireo université tsy miakana izay mizarazara diplôma tsy manaky an'izany ny collectif fa mametraka ny fampianarana ambaratongombony ho rafitra ary hoentika resaka fanomezana diplôma izany isorana dia isorana tanteraka ianareo amin'ny nanaovana texte satria moa aloha fantatry ny rehetrarehetra fa ny collectif du professeur nanao volavolan-dalàna ataontsika hoe nurse mandalo tao aminy ny resaka HDR resaka cora ihany koa fa ny anjara militaire zany dia mahatika anazy milasa amin'ny lakevitry ny ministre misaotra dia makasitaka ihany koa ny ao amin'ny akademia malagasy satria dia raha mahafantatra araka ny fanambarana lohany fanavazana ny famadiana ny teny malagasy taratasy-panjakana rehetrarehetra famadiana ny teny malagasy dia tia misetra fampianarana satria raha fandiniana tao dia mboromboroko mampianatra mahazo rehefa ampitaina ny fampianarana amin'ny teny dreny mora azo pilika noho ny amin'ny teny pirirena hafa dia nanao ezaka be ny ao amin'ny akademia malagasy tamin'ny voalohany volana jona izay fa nanolotra ny rantobolana amin'ny ahitao zany hoe dictionnaire informatique amin'ny teny malagasy voalohany i akademia misorana azy zany ary amintsika amin'ny teny izao dia maro ireo sehatra izay kirakira dia tia amin'ny sehatra ny fikaroana nanao an'izay rantobolana na rakibolana izay farany be dia be le fiteny teo akamaroan'reto professeur reto dia samy mamiratra ny misehatra misy azy tsirairay avy any na eto an-toerana na eto Afrika na eratsy tontolo izao misaotratsika satria tsika no jiro tsy fitaratra ny Madagasikara any amin'ny CRG na dia lazaina hoe sahirana Madagasikara taroka mikaroka malagasy ary mahita vokatra ahafahana mampandroso ny firenena ahafahana mampamiratra ny Madagasikara amin'izay ny fikaroana izany. Hita mandritra ny 3 andro 7 20 20 aogositra io ny fivorimbe ny velakevitra ara-tsiantifika ny hevitra tapaka amin'ny fomba hitondrana sy hanatsarana ny fampianarana mba rahatonga ambony sy ny lafy ny fikaroana. Inona avy ary ny dingana, ny mari-pahaizana, ny fahaiza-manao sy ny traikefa ilaina azona ny diplôma sy ny fafana mahazo izay larana professeur des universités izay ankoatra ny fikaroana izay tsy maintsy atao. Ato anatin'ity fanadihadiana ity indray no hamantarantsika ny valiny. Ansotsivana sy dingana roa no jerena sy atao mba azahoana ny mari-pahaizana professeur des universités ka isan'izany ny lafiny traikefa. Ny professeur zany voalohany aloha misy ny atao hoe mari-pahaizana diplôma araka amin'ny voalazan'ny lalàna anisan'ny diplôma ambony indrindra ny HDR eto amintsika dia manomboka eo zany no iny diplôma iny no azahoana azo lazaina hoe azo fidinana ho tafiditra ao anatin'ny professeur izay avoakan'ny lalam-panjakana zany mamoaka an'iny ho lasa professeur anao rehefa mahavaly ny fepetra sy araky ny sivana masivana petraky ny ministère aorinan'izay dia misy indray ny masivana hafa rehefa hiakatra professeur titulaire ianao zany hoe professeur tsotra hiakatra titulaire dia misy masitsivana maromaro masitsivana fa anisany ny
fanaovanao asa fikarohana sy famoahanao an'izany publication scientifique ozy izy ny teny vahiny misy masitsivana hafa fa tsy ny olona rehetra ny tafiditra ao fa misy masitsivana zay tena objectif sady manaraka ny fenitra araky ny lalàna dia aorinan'izay mbola misy masitsivana hafa indray azahoanao miakatra ho lasa professeur titulaire sy professeur titulaire émérite le émérita koa zany misy masitsivana anankiray ihany koa dia izany hoe zany natao hoe grady ambony indrindra sy diplôme ambony indrindra amin'ny eto Madagasikara amin'ny resaka fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsansy raha ny lalàna aloha dia tsy ny olona rehetra no misitraka azy fa hatreto aloha zany araky ny lalàna dia araka ny voalazako teo hoe misy lalàna voakan'ny ministera na lalàna voakan'ny fanjakana zay no vao mahazo miakatra amin'ilay grady teo ka anisan'ny ohatra hoe rehefa mahazo an'ilay HDR ianao tsy voatery ianao lasa professeur avy hatrany fa mbola misy aloha natao hoe maître de conférence HDR dia maître de conférence nefa lalàna koa no mamoaka anazy mba ho lasa maître de conférence ianao zany hoe tsy ny olona rehetra ny vacataire tsinona mbola tsy voatonina ao anatin'izay dia hatreto aloha zany raha miresaka lalàntsika dia tsy tafiditra ao anatiny nisy 70 ireo professeur émérite notolorana ny salotrasina nisy koa ny professeur vaovao noraisina manana ny HDR ireo maître de conférence sy ny maro hafa araka izany dia ireo varam-pianarana manana maha izy azy tokony apetraka amin'ny toerany eto amin'ny firenena afaka mampandroso tsara ny firenena ireny professeur titulaire sy professeur des universités ireny resaka fahasalamana manatanteraka fivoriana ireo rafitra ra-panjakana rehetra voakasika amin'ny fiarovana ara-pahasalamana anamafy ny fepetra fanarahamaso ny sistany isoroana ny fidirany tsy mikaretina Ebola eto amintsika araka ny nankatoavina tamin'ny filan-kevitry ny ministra fivoriana izay notarian'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka Dr Manana Monira ny fantoka tamin'ny fampahafantarana ny tsy mikaretina Ebola ny fomba fifindrany ary indrindra ireo fepetra fisoroana izay tokony ampiarina ny dinika izay natao nisy ny fandiniana manokana ny naoty fampiarana ny fanamafisana ireo fepetra ara-pahasalamana ho fiarovana ny tsy idirany ity valana retina ity eto Madagasikara aretina tena misy sy hita aty amin'ny continent afrikana arety mifindra ary mahafaty ny Ebola ambony ny tahampahafatesana ary mety hahatratratra amin'ny 10 isanjato noho izany dia tsy maintsy mafisina ny fisoroana ny fahamailona ary ny fanarahamaso antsika eto Madagasikara ny fandraisana fepetra mialoto izao ihany no antoka lehibe iarovana ny vahoaka malagasy amin'ity valana retina Ebola ity maro ny malagasy no mila ravinahitra sy mitady vola any amin'ny tany arabo amin'izao fotoana izao indrindra ny ao Dubai manokana teratany malagasy manana vondrona orinasa no mifanometanana amin'ny malagasy monina sy miasa ny amin'ny tany Emirat Arabo mitambatra amin'ny alalan'ny fanomezana toerana andraisana azy ireo anehoana ny fifanoanana sy ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy mila ravinahitra any ivelan'izay Antsarakotomanana no hitondra ny andindiny-baovao ao anatin'ny ezaka manany olana tsy fananana asy eto Madagasikara indrindra ho an'ny tanora dia miseho amin'izany ny andraikitry ny mpandraraha malagasy any ivelany misintona ireo mpiray tanindrazana manome azy ireo afahafana hiasa sy hiofana ary manomana azy ireo aleo tena rakasy fa indrindra moronasa ho an'ny hafa koa ka taorian'ny fandraisana mpiasa malagasy mpiray tanindrazana marobe voaingana nataony Rajauson Jean Firmin amin'ireo vondrona orinasa naoriny dia manitatra ny birao iasany andraisana mpiasa malagasy hatrany izy ireo efa nisy ny birao tao Abuail Dubai dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny birao ny vaovao Sharjah ihany koa izy ireo lanona-panikafana teo ambany fiahiny ireo manam-pahefana tao atoerana natrehany zanaka vavy ny mpanjaka ny Dubai sy ireo manamboninahitra isanambaratongany ny zavatra ny aino fotao Madagasikara ny asa dia kely ny karama tsy mahabelona ny karama dia voatery tsy maintsy nitady lalana hoe andeha aty ivelany nandeha tany Saodia dia nandeha tany Comore
Ableo tonga tatreto zay. Rehefa tonga teto Tobay après amizay rehefa taty arina miasa ara-dalàna mijery ny zon'olombelona izy en plus zay koa mahafinaritra mpiara-monina satria malagasy daholo mpiasa rehetrarehetra malagasy ny tompon'ny orinasa mitovy ohatrany hoe any Madagasikara ihany fa ianao fotsiny hoe aty ivelany. Zay zany le mahatsara anazy, zay zany le mampalaisa anatin'le asa le société gasy, vondrona gasy, miresaka gasy, tsy zavatra tokony hoe sarotra anatina asa. Ary no fanampy le mpiara-monina anatina asa. Izy no samby isan'ny poste anazy daholo ny olona anatina ao ary maro sokajiny. So mahery gasy miasa ato amin'ny RGT. Raha ny voalaza dia sady mariky ny fivoaran'ny fiara-miasa amin'ny firenena roa tonta dia Madagasikara sy Émirats Arabes mitambatra ihany koa izay. Izay ihany koa no idirantsika amin'ny resaka fizahantany handrisika sy hampitombo ny mpizahantany avy any Eropa indrindra ireo teratany polonais sy roumain. Ny agence de voyage bulgare iray hanatsarana ny tsena eo amin'izay lafiny ara-pizahantany izay. Misy ny fiara-miasa eo amin'ity agence ity sy ny ministère ny fizahantany malagasy vinavinaina ao amin'ny volana febroary 7 no anomboka ho avy eto Madagasikara ireo mpizahantany vahiny ireo. Narisorandriamasinoro sy Rizara Koutson. Europeana ny ampahatelon'ny vahiny mizahantany eto Madagasikara hampitomboana io antotanisy io no antony fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana sy ny agence de voyage Maneva Travel sany ny teratany bulgare. Fiaraha-miasa tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe plan marketing de destination. Zareo anao zay afahana mitona mpizahatany maro be avy any Europa ho aty Madagasikara. Anisany andray anjara mivantana izy amin'ny fampahafantarana ny Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny tsena européenne. Manana an'ilay plan marketing de la destination isika ary ao anatin'izay dia anisany lahara-pahamehana ny tadiavana lalana vaovao hatrany ahafahana mampitombo ny tsena efa eo am-pelantanana. Hamoraina ny fikarakarana ny atotan-taratasy rehetra amin'ny fananganana foto-drafitrasa ahafahana mandray ireo mpizahatany ireo. Isika zao dia efa ao anatin'ny fanamorana ny fanomezana an'ireo fahasondalana manokatra an'ireny trano fandraisam-bahiny vaovao, ny trano fisakafoana vaovao. Averimberiko foana hoe tsy andoavam-bola gratuit le izy satria izay foana no mbloqué amin'izay ny fisiany kolikoly etsy sy eroa angamba raha hatramin'ny nipetrahana teo hatramin'izao iteny antsika zao dia tena efa maro be ny trano fandraisam-bahiny vaovao misokatra ara-dalàna afaka mandray an'izany. Ny rahantsika nahita navoaka ny conseil des ministres farany teo aza ny irosotsika ihany koa ny amin'ny fanamboarana sy fanavaozana ny hôtel 5 étoiles Enivat hoentina ilazana zany fa rehefa manafatra tsika dia mivonona koa ny amin'ny fomba andraisana azy ireo. Ny paikadinay dia miara-miasa akaiky amin'ireo ministera rehetrarehetra manamora ny afahana ampiroborobo ny fizahantany. Hanomboka ny volana febroary 7 ny fahatongavan'ny mpizahatany avy any Roumanie, Pologne, Allemagne sy firenena hafa. Mandra-pahatonga ireo vahiny ireo nitsidika toerana iray mamintona ny toerana azo tsidiana eto Madagasikara ny tompony andraikitry ny Maneva Travel. Nanabe tanora maro tamin'ny alalan'ny famoronana hira ara-pilazantsara Irazafindrazaka Androsoa ankoatra ny andraikiny amin'ny mahatarety jeneraly ny orinasa hita mpanamboatra menaka azy. Notoloran'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny maribona ipirenen'ny kanto amin'ny fanoratana sy kolotsaina teny andafy avaratra izy androany 5 taona ny voizana ny kanto tao anatin'izay famoronana hira ara-pilazantsara izay. Norosorandriamanana sy Filarzaona. Nivoy ny fanabeazana ara-mozika ny tanora tao anatin'ny 5 taona Irazafindrazaka Androsoa. Anisany ahafantarany maro azy ny andraikiny amin'ny mahatale jeneraly ny orinasa hita ny tenany. Fa tamin'ity kosa dia ny fananany talenta amin'ny tontolon'ny kanto no nanomezany ministera ny serasera sy ny kolotsaina azy maribona ipirenena amin'ny fanoratana sy kolotsaina. Izy nivoy be ny asa be amampolo taona ny maro tao anatiny fizarana zany zavakanto tamin'ny mpiarabelona. Nifotra moa tany am-piangonana
choraly olombe mampolona manjatony zany no nitezaina amin'izay nizarana mozika be da be ny sanganasany ampiasaina ny ampiangonana ampiasaina iraina mety tsy fantatra antsika fa hoe izy mamorona anazy misy album maro be efa nataony tao anatin'ny dingan'izay mampolo taona maro izy ahako dia rariny sitsiny loatra raha hoe mena mahaboninahitra le olona satria nanao dingana ngezabe tao anatiny fanabeazana ara-mozika zany satria mozika anisan'ny miteza koa nataony tsy voatery hoe hira fanao hitatsika ety fa nany ampiangonana na any anaty ala na any anaty fomban-drazana izy daholo kolotsaina daholo zay havanana amin'ny famoronana hira aram-pilazantsara mifanaraka amin'ny vaninandro misy eto amin'ny firenena dingana amin'ny fanombohana ny 5 taona ny fahazoana maro-boninahitra Telopolo taona tokoa zay no nirotsahana no nisehatra zany tao anatin'ny famoronana ny hira sy ny tonony fitoriana filazantsara moa izy ary hoe ao anatin'izany indrindra zany no misy izao hoe fankasitrahana meny fitondram-panjakana ny ministera serasera indrindra dia zao zany ny atao hoe fitomboana sehatra fitomboana indray no amin'ny 5 taona manaraka satria atao hoe mbola kely ihany ny vita na dia betsaka ny taona zay fa natao fa nihiraka ny mission zay atao ao anatin'izany dia mbola betsaka anisany mihira ny hira foroniny ny antoko-pihira anjomarany fitiavana Antoamasina amin'izay tontolony mozika sy ny kanto izay ihany Razafy Mahefa Valimbavaka Hery Manjaka na Ivalina izy no nahazo ny larana faharoa tamin'ilay fifaninanana malaza ny ivelany Vevos mendrika fankasitrahana ny zava-bitany nitondra avo ny voninahitry Madagasikara teo amin'izay tontolo mozika sy ny zava-kanto izay no raisin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Gasikara Fenosoa teny amin'ny Branteny nanisany ity mpanakanto vao misonitra ity fantatra fa manam-pikasana ny hiditra amin'ny sehatra matianina amin'izay resaka mozika izay valina ka iroso amin'ny famokarana ny hirany manokana ry Varavaonarivo sy Firarjaona teo ny fitaintainana sy sisa fa niezaka foana nianatra nien'ny torohevitra ireo tsara sy ny torohevitry ny commentaire any amin'ny tambazotra serasera rehetrarehetra any koa fandresena ao an'ala izy zany satria nahazo bagage betsaka hatramin'izay ihany no nanonofo hoe mba ho artiste international zay no tena faniriko efa hatramin'izay dia tao aoriana Voice tonga saina ihany koa hoe mila fifaninanana ngeza ohatrareny ihany koa eto Madagasikara satria betsaka ny mana-talenta eto nefa tsy dia misy mahita firy zany fa dia zay ny antony hoe tiako hanovana trano famokarana sy fifaninanana lehibe naneo ny fankasitrahany tamin'ny tondrany valina avo nilaza ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina zava-dehibe ho izy ny fanandratany tanora ny mozika sy ny kolotsaina malagasy vonina hanome tanana sy hanohana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa-ny mpanakanto vao misondra ity ny ministera tsy vitany hoe fifananana fotsiny izy iny aminay fa fitondrana ny kolotsaina malagasy ny fitafy malagasy ihany koa hitantsika fa teny salorany foana ary mampriare mahita tanora tsy menatra mampiseho ny mamalagasy azy aoriana zao fandraisan'izao zany dia isy ihany koa zany ny atao hoe fanoloran-tanana amin'ny fanatanterahana zany amin'izay nofinofy ny anakitelon'izay amin'izay anjara manandrify ny ministera dia ny farany moa zany dia manetana ny malagasy foana mba iombana rehefa misy malagasy solotenantsika sala amin'ireny raha tsy ahivana dia mpitsara telo no nitodika nandritra ny audition à l'aveugle nataony valina ka nahatafiditra azy ho anisan'ireo talenta avy amin'ny firenena 12 nandray anjara tamin'ity andiany fahefatra amin'ny Voice Afrique francophone ity
Manan-talenta izy ary manana ho avy tsara amin'izay resaka mozika sy hira izay. Lafy vaovao hafa dingana anatin'ny fanatsarana ny kalitaom-pampianarana ny fananganana sy ny fanamboarana fototra-afitrasa ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Napetraka ny vady fototra isitrahany CEG Ampisikina ao Mahajanga trano sekoly sy branche-sekoly vaovao. Maritra ny Malikoto sy Aurélia Rafringa. Trano sekoly vaovao mazaka mpianatra mahery ny 900 miampy trano famakiam-boky sy efitrano ho an'ny informatika, efitrano fisakafoana sy lakozia, efitra fitsaboana ary birao samihafa no atsangana eto amin'ny CEG Ampisikina Mahajanga. Famalina ny filana aty an-toerana sady fanatsarana ny kalitaom-pampianarana araka nambaran Ramatoa Minisitra. Ny zanaka no avy ny firenena ary izy ireo no isan'ny hitondra fanavaozana ho an'i Madagasikara. Ny fanjakana dia efa nametraka paikady amin'ny fananganana sy ny fanohizana ny fanamboarana ireo fototra-afitrasa tsy vita hatramin'ny farany noho ny antony maro samihafa. Dia efa taona sy misitraka sekoly vaovao ary efa hitantsika amin'izao tamasika izao fa efa antitra ny fototra-afitrasa. Ny firenena iray tsy afaka handroso raha tsy ny fanabeazana no manana ny toerana misy azy. Hitantsika fa efa maro ny valin'ny fitakiana nataonay mpampianatra, nataonay teto anivon'ny ministera fanabeazam-pirenena, inona no tokony atao mba ahafahantsika manatratra an'izay kalitaom-pampianarana izay ho an'ny zanaka malagasy. Dia raha tsy misy moa fototra-afitrasa andraisana ny ankizy dia efa manao ezaka zany tsikelikely ny fanjakana hoe andao ametraka trano andraisana ny zanantsika ireny. Ny entanina teto ihany koa ny olom-pirenena tsirairay handray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena, tafiditra amin'izany ny fanajana sy ny fikajiana ny fananana iombonana, ny amin'ny fahadiovan'ny tanàna sy ny fikolona ny tontolo iainana. Zagabe ny fanilon'ny Madagasikara fanao isaky ny efataona nosokafana androany eto Andrenivohitra eny amin'ny centre Mahatsara eny amin'ny Kamasoa eny amin'ny Père Pedro. Diniana ao anatin'izany ny fanatsarana ny fomba fitaizana sy fanabeazana ny zazavavy sy ny tovavy araka ny fomba scoutisme sy ny fitantanana ao anatin'ny fikambanana. Nanao ny ango baovao mikasika izay Priscilla Andrasana sy Stéphane Alphonse. Mandidina ny efatralina ireo ankizivavy sy tovovavy skoto mpikambana ao anatin'ny fanilon'ny Madagasikara avy amin'ireo diocèse rehetra manerana ny Madagasikara. Amitana andraikitra goavana amin'ny fanabeazana ireo zazavavy ny fanilon'ny Madagasikara izay ambaran'ireo tompona andraikitra fa tsy mora amin'izao vanim-potoana ny fivoaran'ny nomerika izao. Tsy mora aloha zany ny manetana ao amin'ny fikambanana fa satria ny fikambanana dia miezaka hatrany manome tolotra mamaly ny filany ankizy ny ankizivavy dia miezaka ihany koa manome tolotra hoe mahasarika kokoa ny ankizivavy satria ny fikambanana dia manao fanabeazana zay mifantoka amin'izay hoe fomba scoutisme zay dia zay mbola hitanay hoe mbola mandrisika ankizivavy be da be hiditra ato anaty. Tanterahany eto Andrenivohitra Madagasikara mandritra ny efatrandro ny zaikabe ny fanilon'ny Madagasikara izay ahitana ny fandraisana anjara an'ireo solotena avy amin'ireo diocèse manerana ny nosy ary ireo tompona andraikitra ao anatin'ny fanilon'ny Madagasikara. Ny loha hevitry ny zaikabe amin'ity taona ity izay ataonay ny 7 folatra amin'ny 2 Aogositra dia ny hoe miaino mandinika ary mandray andraikitra isika. Ny fikambanana fanilon'ny Madagasikara dia miaino ny kambana ao aminy mandinika hoe ahoana ny fomba anatanterahana izay rehetra zay ary mandray andraikitra ho vaina ho fanapahan-kevitra izay rehetra ny fampiresahana. Ary ao anatin'izay dia maromaro ireo loha-hevitra ireo zavatra ifampiresahana ao anatin'izay kabe nisany voalohany indrindra dia ny fanabeazana ary aorinan'izay dia resana ihany koa ny resaka fiofanan'ireo olon-dehibe ny fitantanana ny olon-dehibe ny fampivoarana ny diocèse samihafa ny fifandraisana ny fitantanana. Zaikabe fanao isaky ny efataona ity atao eto amin'ny Akamasoa ity nosokafana tamin'ny fotoam-pivavahana teto amin'ny centre Mahatsara Akamasoa.
zay ny an'ny fanilon'ny Madagasikara fa ho an'ny village Copain du Monde kosa i Madagasikara no mampiatrano ny fiaonana eo amin'ny village Copain du Monde 2026 ho an'ny eto amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Ny Copain du Monde zay ivondronan'ireo ankizy sy tanora 7 hatramin'ny 17 taona avy amina firenena maro maneran-tany volavolaina ho tia manampy ny mpiarabelona aminy amin'ny alalan'ny fanaovana asa sosialy. Mandritra ny 12 andro ny fiaonana izay ho ataon'izy ireo eto Madagasikara. Avitry ny Anarakotarso sy Stéphane Alphonse. Fiainana anaty firaisan-kina sy fangaronana, miara-miaina sy mizara ny andavanandrony amin'ireo ankizy avy amin'ny firenena, kolotsaina ary fiaviana samihafa ao anatin'ny village Copain du Monde. Ankizy 70 avy amin'ny fikambanana fifanampiana malagasy sy aina Madagasikara, Secours Populaire Français, Fédération 63 avy any Frantsa, La Réunion ary Mayotte no mifampizara sy manao fifanankalozana amin'ny village Copain du Monde 20 ao anatin'ny 20 andro. Etsika maro no ataon'ireo ankizy ao anatin'io fotoana io. Ao ireo etsika izay fanampiana ireo ankizy sahirana izay ataonay ohatra amin'ity herinandro ity dia ny fanatonana ny ankizy ny Père Pedro dia fiarahana amin'ny ankizy fanomezana fahafahana ho an'ny ankizy sahirana zany. Dia ao ihany koa ny fampandrosoana hoentin'ireo ankizy ireo fanangonana entana dia zaraina ho an'ireo ankizy sahirana. Ao ihany koa ny fampilalaovana an'ireo ankizy izay hita fa sahirana. Ary ny zava-dehibe amin'ity Copain du Monde ity dia natokana ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia izy koa ny fitsidiana ny Lemurs Park izay ho tanterahana mandritra ity village ity. Ny 5 andro voalohany dia eto Antananarivo no anaovan'ireo ankizy ny hetsika rehetra. Ao aorian'izay dia hiazo ny manambato izy ireo hanao fanentanana sy fanadiovana ny tanàna ary ny fanatsarana ny torapasika. Ny ihany koa idirantsika amin'ny resaka fanatanjahantena ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ny fifaninanana nasionaly ho an'ny olona manana fahasembanana taona 2024. Eto Analamanga no izoran'ny fifaninanana rehetra atleta manodidina ny 300 avy amin'ireo ligue paritra 15 eto amintsika no mandray anjara ao anatin'izay paralympique izay. Olivier Andremololo Miaja sy Roger Andremanalina. Taranja misavalo no ifaninanana ireto atleta 300 avy amin'ny ligue paritra 15 atao anatin'ity championnat nasionaly paralympique taona 2024 ity: basket sur fauteuil, lo tennis, azakazaka, sesi foot, goalball, saut à longueur, nisa vélo. Fifaninanana izay mivoatra trany raha mitaha amin'ireo andiany teo aloha. Na ny taranja ara dia nampitomboina, na mitombo ny isan'ny taranja ifaninanana ary satria maniry ny te-handray anjara daholo ny sokajim-pahasembanana rehetra ho an'ny amin'ity championnat national 2026 ity no ahitantsika ny olona manana fahasembanana izay amputé moa no ilazan'ny vazazy le tapatongotra sy tapatanana izay anao démonstration fa afaka milalao foot ry zareo regny dia asongadina amin'ity 2026 ity izay sport paralympique vaovao izay. Mipetrapetraka avokoa ny lamina rehetra amin'ny fandraisana ny lalao nasionaly ato amin'ny ligue paritra Analamanga. Ny discipline athlétisme zany dia atao eny amin'ny stade Nalarby. Ny sisi foot dia misy kianja etsy Betongolo terrain synthétique. Ao ny lawn tennis ihany koa eo Betongolo amin'ny terrain tennis. Ny natation dia atao etsy amin'ny ANS etsy Befoloa. Ny pétanque dia boulodrome ny Barea eto sy ny basketball ihany koa zany dia etsy amin'ny kianja ny Barea etsy dia ny goalball atao amin'ny Petit Palais ato no atao ny goalball. Renimpia ny championnat paralympique taona 2024 ny ministra ny mponina sy ny firaisan-kina izy izay nanoa anara-tsakafo sy nanolotra kidoro ho an'ny atleta mpandray anjara. Ianareo ohatra tsara ho an'ny ankizy sy tanora rehetra eto Madagasikara satria zavatra ataonareo eto dia tsy ho anareo ihany manana
Aritra hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra izao ny fifaninanana ka eto no hifantenana ireo mpilalao mendrika isolitena ny Madagasikara amin'ny lalao iraisam-pirenena ny ivelany sy amin'ilay lalao CCASOI championnat du club champion handisport de l'océan Indien izay isika no hampiatrano azy amin'ny farany volana oktobra izao. Ary ny amaranantsika ny fampalalam-baovao ny resaka basketball nipetraka eo amin'ny larana fafito ny ankoay nandritra ny Afrobasket U18 na ny fiadinany tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny latsaky ny 12 taona tranja basketball izay fifanana izay natao tany Côte d'Ivoire fandresena 3 sy faharesena 3 no vokatra tamin'ireo lalao enina izay nataon'ny ekipa pirenetsika ankoay izay. Kanto René Varson 18 ho an'ny taona 4 sy 4 izao iaranty rasety arvony mpilalao malagasy. Mbola iaranty ihany koa no mpampidi baolina be indrindra tao anatin'ny fifanana na meilleur marqueur izay natafiditra isa 7-0 be izao. Ratsavony Mali kosa ny fisika teo amin'ny lalao fatilo farany ho an'ny fifantsanana isambondana. Atao rinan'izay nidona tamin'ny Senegal isika teo amin'ny dingany ampaifadalana ary resy tamin'isa 4-20 no 7. Mbola lavo ny Tunisie tamin'isa 4-20 no 1-20 kosa nefa ny ankoay teo amin'ny fidina larina fadimy. Et c'est parti, première possession, la passe en corner, et Zézé. Anorumbani Côte d'Ivoire papetrany kosa ny amboara tamin'ity Afrobasket ho an'ny latsaky ny 12 taona ity rehefa napiondrika ny Senegal tamin'ny 7-70 no 1-20 teo amin'ny lalao famaranana. Agasiransika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao amin'ny farany misaotra ny ekipa rehetra niarana natontosa ihany koa raha mpitso indray mirary soary to klasy tompofafy.